Falomerabantsika tsirairay avindrehitra tsy tia talata fa 5 volana oktobra itya manona fahasoavan'ny tompo aminao ary rary ny soa indrindra ho anao sy ny ankonanao rehetra. Alohanderantsika ny amofinaina an'io dia vavakasika. Ry tompo tia anay io mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tombo-potoana sy ny tombonandro omenao anay. Misaotra anao ihany koa izay mamposaka anjany fitiavanao izany. Misaotra tompo izay tsy manalavitra anay fa manoro ny tokony hizoranay sy mankahery anay. Aoka ny fahamasinanao iseho manoloana anay ary aoka hanana fifandraisana ety dia ety aminao izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe Andriamanitra no mitana ny familiana. Nalaina amin'ny Efesiana 4:10 manao hoe farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Azo antoka fa isy tranga tsy ampozina ho avy izay novan'ny toe-java misy eto amin'ity izao tontolo izao izay iainantsika ankehitriny ity. Miady olohany ny filana sy ny fieremany, ampiasaina handringanana ny famoretana sy ny fankahalana. Hanao an'izay faraherina tanterana ny sitrapony ireo mpiasan'ny Satana, entiny ny hery avy any ambany izany. Ny ratsy fanahy ozy izy mbola hanao ratsy ihany ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endry no ahafantatra. Hitafin'ny fiadian'Andriamanitra rehetra manko ireo izay niova fo ary fanandrana amin'ny keri-po amin'ilay fahavalo izay tsy hita maso. Ho tsapan'ny mpanompon'Andriamanitra fa ilaina tokoa ny ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra. Tadidindomindozy isika ankehitriny. Ny hany fiarovana ho antsika dia ny manaraka ny dian'i Kristy irery ihany sy ny mitondra ny ziokany. Eo anoloantsika ny andro mahory, aolan'izao tontolo izao ny foto-kevitra hijoroa mivaoaka an'Andriamanitra. Tsy izao tontolo izao ihany no hanao an'izany fa ireo rahalahiny koa aza. Hatao avokoa ny fomba rehetra namarinana ny toetra feno fitiavan-tena sy tsy marina. Ambaniana sy atao tsinitsinina ny asa ataon'ny olona ampahatokiana satria toa tsy misy fahombiazana miharihary manaraka ny ezaka nataony. Aseho amin'ny fomba diso izy ireo ka ankalazaina ho mpamitaka mihitsy satria isy toe-javatra tsy ho voafenina hahatonga ny asa no sarotra. Hotondroan'ny olona molotra toy ny tsy azo itokiana mihitsy ary izy ireo ary mombra ny fiangonana mihitsy ary ny tena hanao an'izany. Aoka ho ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny saina izay tao amin'ny Kristy ihany koa. Aoka izy ireo tsy hanompo afaka amin'ny faneratsirahana sy ny fitsaratsarana kanefa aoka tsy ho kivy satria Andriamanitra no mitana ny familiana, mitantana sy mitarika ny asa no amin'ny voninahitra ny anarany. Miantso ny vahoaka n'Andriamanitra ho fanazavana an'izao tontolo izao. Hamiratra eo anivon'ny aiziny fahotana. Misy valiny lehibe ny miaina ny fiainan'ilay mpanome fiainana. Nandendenanao soa izany izany koa no ataon'izay tena mpianatry Jesosy marina. Natao hitomba amin'ny fahasoavany amin'ny alalan'ny fahalalana ny fahamarinana arak'izay hita ao amin'i Jesosy ny kristianina sady mandroso tsikelikely ho amin'ny fanatanterahany toetra. Dia izany no tokony hitandrimantsika ary tokony hitombony finoantsika mandrakariva satria Andriamanitra no mitana ny familiana. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io misaotra ray io satria mitana ny familiana tokoa ianao. Na dia mafy sy mifamahofao ny zavatra rehetra misy eto amin'izao fiainana izao, izay kosa dia hitoky ianao mandrakariva ary hialoka eo ambany fahasoavanao sy fitahianao hatrany. Aoka ny tokantrano tsirairay avy hitombo fitiavana sy hitombo ny fahamarinana avy aminao ary aoka ianao rery ihany no hitokianay. Aminaran'i Jesosy, amen. Saruvirei
Sepiaro